Faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Turea tapany faharoa. Krismasy karazany hafa. Tsy misy olona mankalaza ny Krismasy ao amin'ity tanàna kely iray eny an-tendrombohitra ity. Tsy nisy olona faly fa hoe teraka Jesosy Tompo. Hafa noho izany ny any Turea. Notantarainy mangingina tamin'ny anadahany tamin'io maraina io ny tantaran'i Maria sy Josefa ary Jesosy zaza. Tia hankalaza ny Krismasy izy, saingy tsy fantany hoe amin'ny fomba ahoana. Tao amin'ny sekoly kristianina, nanana hazo Krismasy, fanomezana, jiro ary hira izy ireo, saingy tsy nahita izany tao an-tranon'ny Turea. Nanaovany ny aron'akanjony, nametafetany koba anaovana mofo izy, nanovo rano avy tao amin'ny lavaka fatsakana izy, ary nandeha nitery ny osy. Faly Turea afaka nanampy ny reniny izay reraka. Anisan'ny fomba iray ankalazana ny Krismasy izany. Ny hariva dia vahiny maro ny tonga. Te ahita ny Turea indray ny fianakaviany iray manontolo satria irery tao an-trano izy nandritry ny fialan-tsasatry ny sekoly. Nihinana bitro natono sy mofo fisaka izy ireo. Samy nankafy ny fotoana ny rehetra. Taorian'ny sakafo, nilaza tampoka iasanina. Turea, tantarao aminay ny tantaran'i Jesosy zazakely tao amin'ny finanam-bilona. Ilay nilazainao tampoka androany maraina. Nisy fanontaniana manahirana nanenika ny efitrano. Tsy raisina tsara eto ny anaran'i Jesosy, ary noho izany antony izany dia tezitra ny olona nijery any Turea. Ny ome azy ny havany Amen. Samy venona ampianaran'izy ireo anao any ampianarana. Niresaka momba izany mihitsy ianao. Nanginy Turea, natsiaro irery sady nahilika izy. Toy izay ny efa tsapan'i Jesosy taona maro talohan'izay. Kanefa, na inona no hitranga, dia naniry hijanona ho mahatoky izy. Nandray fitenenana ny rainy. Mazava ho azy fa tsy mino tantara ao amin'ny Baiboly Turea. Manana fivavahana hafa izahay. Fantany izany. Sa tsy izany very Turea? Za mino an Jesosy. Izy irery ihany ny lalana ahafahantsika mankany an-danitra. Hoy Jesosy, izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ary tsy misy olona mankany amin'iray afa-tsy amin'ny lalako. Jaona 4:10. Nisy fahanginana mampangoritsina sy fijery ratsy natao tamin'ilay zazavavy 13 taona. Naharary any Turea ny fahafantarana fa nandahan'i Jesosy ny hafa. Niazakazaka nivoaka izy ary nitomany. Izy irery ihany no olona tia an'i Jesosy Tompo. Nahoana ny hafa no tsy tia azy? Tsy nahazo valy ny Turea. Tampoka teo dia hitany fa nijoro teo akaikiny ny zandriny lahy asanina. Turea, tiako ny tantaranao. Te ho takanao koa. Nitsiky Turea, tsy natahotra intsony izy. Tonga tao am-pony ny fifalian'ny Krismasy. Nankalaza ny Krismasy niaraka tamin'i Jesosy tao am-pony izy. Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity. Tahiny Tompo daholo, nanolotra ny tantara zokomy.